Fanenjehana ny fiangonana kristianina. Asan'ny apôstôly toko 9, andininy voalohany tapany 2 hatramin'ny andininy 13. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefanina, sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahoro mafy ny fiangonana, ka nidira nisatrano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy, ka nataony tao an-trano maizina. Filipo nitory an'i Kristy tany Samaria. Asan'ny apôstôly toko 9, andininy 4 hatramin'ny 17. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna ny Samaria, ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra niainjy nolazain'i Filipo, raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro ny marary ny paralisisa sy ny mandringa no nositranony. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna, atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria, sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary niaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary niaino azy ny olona, satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino ny Filipo nitory ny teny soamafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa, na lahy na vavy. Ary Simona koa manino. Ary rehefa natao batisa izy, dia nanaraka ny Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Nandray ny fanahy masina ireo mpinotany Samaria. Nomelohina i Simona mpanao ody. Asan'ny apôstôly toko 9, andininy 4 hatramin'ny 15. Ari noho nireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka ny Petera sy Jona izy hankany aminy. Noho ny tafidina tany izy roalahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy, na dia iray akory aza. Fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roalahy nametra tanàna taminy, ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona no nahita fa ny fametrahany apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola homena azy, ka nanao hoe omeo zany fahefany zany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona nametrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao, ka mangatà amin'ny Tompo, andrao mba havelany izay noheveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehi-keloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe mangatà ho ahy amin'ny Tompo, mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo Petera sy Jona, dia niverina nakany Jerosalema, ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samartanina. Filipo
sy ilay mpitahiry ny arenany mpanjakavavy ny Etiopia. Asan'ny apôstôly 9 andininy 420 hatramin'ny 400. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy an'i Jerosalema mankany Gaza, dia efitra izany. De nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopianina tandapany Kandasy, mpanjakavavin'ny Etiopianina, sady mpitahiry ny arenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. De nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. De hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'ny kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, de nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va zay vakinao? Fa hoy izy, hataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao no tenin'ny soratra masina ny vakiny. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no hahalaza ny amin'ny niarabelona taminy, fa ny ainy nesorina tamin'ny tany. Isaia 7:15, andininy 7 sy 9. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe, masiny anao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo nilobava de nanomboka teo amin'izany soratra masiny izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy, de tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misakana tsy atao batisa? De nasainy najanona ny kalesy. Ary izy roalahy, de Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano, de nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy, de nenti ny fanahiny tompo Filipo, ka tsy hitany ilay tandapa intsony. Fa nandeha tamin'ny alehany izy, sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota, dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra zay nalehany ambara-pahatongany tany Kaisaria. So, fa fatesa, nasi helu, resi
huelambahagana kahapidishana yawamni vuninahitra pandresisi manjaka hirafandresena